Ivadika tontolom-baovao hafa indray kosa isika eo amin'ny tontolon'ny ady tany sy tany mirefy iray hektara mahery any Mandrosoilafy izay tany tamin'ny fiangonana katolika moa izy ity teo aloha ary nomena ampiasainy ny fikambanana ezaka no mampifanolana ny mpikambana ao anatin'ity fikambanana ity sy ny birao mpitantana izany fikambanana izany. Raha ny fanazavana dia namidy ny birao mpitantana ity fikambanana ity tamina orinasa karana iray ny tany. Ravakandriamanala manao fanadihadiana naka ny sary kosa imamy Ra Samuely. Olona 100 no miaina tao anatin'ny ayay amin'ny mety fanesorana azy ireo amin'ny tany izay mirefy 1 hektara mahery eto Mandrosoilafy atao anatin'ny volana vitsivitsy izao. Tany izay nomeny fiangonana apostolika romanina ekara diocèse d'Antananarivo ny fikambanana ampiasain'izy ireo tamin'ny alalan'ny fikambanana ezaka ity tany ity. Namidin'ny birao mitantana fikambanana tamin'ny orinasa karana nefa ny tany ny 7 janoary teo tamin'ny sarany 520 tapitrisa ariary ary nambaran'izy ireo fa fiaraha-miasa ny tanterahany fikambanana ezaka amin'ny ilay orinasa. Ny atsasany tamin'ireo tokantrano monina teto no nanaiky ny andray vola ary ny ovafinenana ary ny ambiny kosa dia tsy nanaiky ny andray vola kanefa dia hiara ny fampioroana. Nofitahany reto baoreto ireo olona sahirana ireo dia lazainy fa misy partenaria zay moa zany nosoratany ato hoe mpiara-miombinantoka manampy mizara vary solon-tenany karana izy io tamin'ny desambre teo dia mizara vary dia inona koa moa izy reto mizara menaka dia mizara vola 2001 FMC dia mizara henakisoa isatrano tamin'ny 22-23 décembre dia avy eo mbola mena ary rehefa miala amin'le trano jerentsika io tamin'ny 22 décembre dia mena 30 millions hampy. Ny olona moa sahirana ireo fa dia hoe ireo zany dia natery partenaire hoe fanampilan'ireo sahirana ireo dia mifitahanan'ireo le olona dia zay tsy momba leo tsy te hiala ao dia namoronana dossier dia modiny torina lazaina fa nandrahoana ho foaty, lazaina fa mamo, lazaina fa sisisa dia nampalahelo tao fitsarana moa tsy mena tsimy fa sasany zany voamy mandonitra efa fety dia sazy miantoka. Indroa taona no nandefa fitaraina teo anivon'ny Voamerampisana fananantany eo anivony Antenimiranena miponina teo an-toerana dia ny 4 febroary sy ny 13 marsa teo. Nanao fanadihadiana mahakasika ny tany ny Voamerampisana fananantany ary nahita fa ay fifampivarotana ny tany nataon'ny birao mpitantana tamin'ilay orinasa karana. Tany be amin'ny hektara io dia nodina atao tato fotsiny 25 millions d'ariary zay fotsiny lazaina fidiny zany any amin'ny anany nefa ny fourchette de prix eny raha kely indrindra ny jerena amin'ny domaine any amin'ny 100 000 mètre carré zany hoe raha 100 000 fotsiny zany dia fanona miliary ary raha io marina amin'ny tena vidiny nahoana no hoetsy fotsiny mena le mpikambana. Anidina ifotsiny jeriny zava-misy tetỳ toerana ny somavim-bahoaka Naivarolidina ary fantatra teto afa-tsy makasitraka ny fisolokiana nataon'ny birao mpitantana ny fiangonana katolika. Tamin'izany no nanoloran'ny mpisolovava iaro vahoaka arak'izany ary dia ametraka fitoriana roa sosona ny mponiny. Ny voalohany dia momba ny fisolokiana nataon'ny birao mpitantana fikambanana ezaka ary ny faharoa kosa dia fangatahana fanafoanana fampivarotana. Ny tany mantsy raha ny fanazavana dia nampindramin'ny fiangonana katolika ampiasain'ny fikambanana nanaovana asa fanasoavana ary raha rafa ny fikambanana dia miverina amin'ny katolika ny tany.